ny fijona vavolombelona ienao ankehitriny dia betsaka hoe nahazo antia, nahazo antia, nahazo antia. Zany ny ienao. Ny poka miliara indray. Hatraminahazo radio kasety avy. Nahazo tapi vaovao. Lasa nahazo antia. Ohatra ny resaka materiel daholo. Resaka materiel. Dia le izy ohatra ny lasa publicité ngamba filaza azy. Ohatra ny lasa dokam-barotra. Nahazo fiara, nahazo anty, nahazo anty, nahazo an'izao. Resaka materiel. Tsisy resaka fiovapo, tsisy resaka fiovampianana. Ary ndraindray zay mahasarika ny olona anatona an' Jesosy. Ary lasa fitaka le izy. Satria nahoana? Zay mahatonga ny olona hitady ny tompo, satria na eno hoe nahazo fiara hono ihany, andeha anatona ivavaka hiaraka amin'ny Jesosy. Dia zany koa moa nitoro teny hoe andraranao indray zao mahazo, anjaranao indray zao mahazo. Dia manao amainina daholo, amainina, amainina. Folo taona zay tsy nahazo mihitsy. Za tena mampahery an'izy ireo zay tsy nahazo raha maheno an'ity tenin'Andriamanitra ty ianao na mijery an'izao toriteny zao verenao amin'ny tena filazantsara marina. Amen. Amen. Misy ny olona efa nanao fomba rehetra. Anjaranao zao nahita ny anana. Izy folo taona tao fa nanao sakrifisy rehetra. Tsisy zavatra mitranga. Fa tsy sopanantenana ny be da be. Satria ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy resaka hoe fahazahoana tombontsoa. Ary Andriamanitra ihany koa raha te hifandray aminao tsy resaka fahazahoan-javatra tompoko. Fa voalohany indrindra tena anazy ianao, tiany ianao. Amen. 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 Te hiavana amin'ny olombelona izy satria olona noarin'ny tanan'Andriamanitra. Ary zay nanolorany zanany lahy tokana satria ny fanahintsika tena sarobidy. Amen. Tsy tia no very ny fanahintsika. Tsy hoe ny antony nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia mba hahatonga ny olona rehetra ho miliardera. Fa ny hahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra. Amen. Ho tafaray am-po amin'Andriamanitra. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe raha olona reo izy dia manaja amolana fa ny fony lavitra. Ary zany ny kristianina maro amin'izao fotoana izao. Teran'Andriamanitra, fa le tena fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra efa tsisy intsony. Le tena fifandraisana po amin'Andriamanitra efa tsisy intsony. Le tena firaisam-po amin'Andriamanitra efa tsisy intsony. Fa zavatra hafa sisa manosika azy hitady an'Andriamanitra. Ary zay ny fifandraisan'i Josefa sy ny rainy. Josefa sy ny rainy fifandraisany tamin'ny rainy dia fifandraisana ampo. Ary nisy fotoana ny rainy nanome an'i Josefa akanjo tsara tare tamin'ny Josefa. Dia naninona ny rahalahany? Nialona ny rahalahany. Zany hoe tsy dia tena ao loatra zany le misy rahalahy zany tsy le fifandraisana amin'ny rainy tena zava-dehibe fa le zavatra azony amin'ny rainy. Zay ny azony zava-dehibe. Ary rehefa ohatra hoe nomen'Andriamanitra nomen'ny rainy akanjo vaovao Josefa dia nialona izy. Ary zay fialonany zay, fialonan'ireo rahalahiny ireo no nanosika an'ireo rahalahiny hivarotra azy ho andevo, nanipy azy tao anaty lavaka. Fa zany rehetrarehetra zany dia planin'Andriamanitra daholo. Halleluja. 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 Teneno eo akaikinao hoe zany rehetrarehetra zany dia planin'Andriamanitra daholo. Amen. Mandetika anao any anaty lavaka va tsy fantatro. Mety olona tsy fantatro, mety tsy haiko hoe. Fa za tena miteny aminao, zany rehetrarehetra zany planin'Andriamanitra daholo. Amen.
Teneny eo akaikinao hoe zany rehetrarehetra zany planin'Andriamanitra daholo. Tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra ho an'i Josefa. Amen. Amen. Jerevy tsara rehefa marina fa nisy na 13 taona, 17 taona angamba izay, 17 taona Josefa tena nandalo zavatra maro. Fa tokony nanamboaran'Andriamanitra ny Josefa ny toe-pony. Amen. Amen. Ny toe-panahiny. Zany hoe zavatra andalovanao zany fanamboarana anao. Amen. Jerevy tsara ny tenin'i Josefa tamin'ny farany rehefa niona tamin'ny rahalahiny izy. Nareo izy nihevitra an'le izy ho ratsy. Fa Andriamanitra nanao an'izany ho soa. Halleluja. Halleluja. Zany hoe fantatry Josefa zany hoe nisy planin'Andriamanitra tao. Matony rahalahiny nanosika azy tany anaty lavaka. Matony rahalahiny nanilika azy. Dia fantatr'Andriamanitra hoe nisy planina tao. Fantatry Josefa hoe misy planin'Andriamanitra ao. Ndraindray tsy azontsika izay. Ndraindray sarotra amintsika ny comprendre. Fa aoko fantatra fa ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao dia misy planin'Andriamanitra daholo. Amen. Mety eritreretinao ilay izy hoe hanapotika anao, handrava mihitsy. Ka izay koa aneny tena planin'Andriamanitra ny hanafoana ny aminao e. Mba hahafahan'ilay olo mifanahy hitsangana rehefa avy eo. Amen. 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 Teneny eo akaikinao izay ilay planin'Andriamanitra. Inona moa ny tenin'ny Tompo? Aoka ao aminareo zao sainy zao izy izay tao amin'ny Kristy. Fa ny foanany tenany. Amin'ny fotoana koa tsika manaiky ilay lalan'ny hazo fijaliana. Dia io lalan'ny hazo fijaliana io lalan'ny fanafoanana tena. Amen. Amen. Arakaraky ny andronao zany dia metsita foana ianao, metsita foana ianao, metsita ianao. Dia me Kristy no hita eo amin'ny fiainanao. Me le fiainan'ny Kristy no hita eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Araky ny andronao dia me amboarina ianao, me sorona daholo izay zavatra tsy mety ao aminao. Ary moyen rehetra dia fanamboarana antsika daholo. Amen. Amen. Mety mandalo, tsy haiko ianao tsy fisina mandalo. Jerevy ny planin'Andriamanitra ao anatin'izany. Amen. Mety ao anatin'ny aretina ianao, jerevy ny planin'Andriamanitra ao anatin'izany. Amen. Mety nisy nandroby ianao, jerevy ny planin'Andriamanitra ao anatin'izany. Inona Tompo ny hevitra ao? Mety nisy nanaratsy ianao, jerevy ny planin'Andriamanitra ao anatin'izany. Amen. Jerevy ny planin'Andriamanitra. Fa ny tena planin'Andriamanitra dia ho foana ny amiko, foana ny amiko. Ho foana. Fa Kristy kosa ny tombo ao amintsika. Amen. Ny vy maharanitra n'inona? Ny vy. Tavan-dralahy maninona? Mandranitra ny tavan-dralahy. Halleluja. Rehefa tsy ny hazo fijaliana ny voatory dia izay mahatonga ny olona miala indraindray. Za tsy te hahita ny tavany anina tsony. Efa mba sendra nahazo anao ve zany? Fa rehefa io hazo fijaliana io raha ny voatory, raha lasaina bavo ny voatory, mandroso foana ianao. Tsy miala zany anao vao maika ianao mifankaty. Ary io zavatra andalovanao io ampiray fo anareo io rehefa avy eo. Amen. Amen. Betsaka ny zavatra efa nandalovako tahaka an'izany. Ary mino koa fa betsaka ny zavatra andalovan'ny tsiraray avy. Ary mbola mandalo ao anatin'izany. Fa za mahita ny voninahitr'Andriamanitra foana ao ambadika ilay izy. Halleluja. Teneny eo akaikinao hita ny voninahitr'Andriamanitra koa ianao ambadika izany. Fa zay mahatonga ny olona indraindray hoe tsy tantoko ny zavatra ataony ianona ohatr'izao, ianona ohatr'izao, tsy tantoko, andeha hiala ianao, dia any indray mbola misy tsy tantonao any. Dia hiala foana. Feno viny be da be. Za tsy dia hita mitavany anina intsony. Dia ahoana raha any an-danitra dia ahoana?
Zay mahazava-dehibe ty lalany azy fijaliany ty ho ny tenin'Andriamanitra raha tsy mamela ny eloko ny raha lahantsika isika dia tsy ho voavelako ny elokontsika. Ianao zany tompo mamela ny eloko nefa arianao izy kosa aloha tsy avelako mihitsy, mafy loatra ny nataony tamiko. Satria ianao mandray an'izy ho lasa victime ianao. Fa vao raisinao ilay izy hoe misy planin'Andriamanitra ao dia mandroso ianao. Mifamela eloko ianao, amainina, mifanantona ianao, amainina, amainina, tsy mitsara ianao, amainina. Halleluja. Misy sary anankiray izay tiako aseho amintsika tsena. Efa vonona ny ana dia aseho ilay sary. Fa zao ilay izy hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa. Fa tsika maki tenin'Andriamanitra hoe inona ary ny fitondran-tena. Tao amin'izay ary Petera voalohany toko 9. Petera voalohany toko 9 andiny 9. Dia zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe farany miraisa saina ianareo rehetra, miaraha ory. Ahoana tsara, maninona tsara nareo rehetra ozy izy? Miraisa saina, miaraha ory, mifankatiava tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mifamindrafo, amainina. Zany zany fitondran-tena daholo zany Aza fitondran-tena zany dia mila zay le raha misy tanaraka dia oka izy aninona andan-tena dia ahoana tondra ny azo fijaliany isan'andro ka manaraka. Mifamindrafo manetena andiny 7. Tsy mamaly ratsy ny ratsy. Teneny eo akaikinao, tsy mamaly ratsy ny ratsy. Amainina, amainina. Inona ny fitondran-tenanao zany eo anatrehan'ny zavatra rehetra. Raha misy olona manao fihetsiky ny nofo eo aminao dia ianao tokony hanao fihetsiky ny fanahy. Amainina. Tsy mamaly inona ozy izy? Ratsy ny ratsy. Raha midrikina aminao ilay olona dia tsy midrikina aminy ianao. Raha tezitra aminao ilay olona dia ahoana? Tsy tezitra aminy ianao. Raha mivazavaza aminao ilay olona dia tsy mivazavaza aminy ianao. Ho ny tenin'Andriamanitra tsy mamaly ratsy ny ratsy. Meteza tahaka n'ilay zanak'ondry eo an-tanany inona mpanety azy, avelao etezany eo ianao. Amen. Misy mimeme fotsiny. Teneny eo akaikinao, avelao etezany eo hoe. Mety misy olona tena mamoaka vava aminao. Hatramin'ny akatra amin'izay voatonona daholo ny ABCD, FGS, JKM, monopesy. Ianao. Hitanareo reny mpanety reny, mpanety ondry reny tsy avela ratsy solo. Voaka avao le ondry. Tsisy volony tsony. Ary mety ohatr'izay koa ianao. Fa za tena miteny hoe misy planin'Andriamanitra. Amainina. Amainina. Mety tena naratsiana tany an-tampon-doha ianao ka trany am-paladia. Dia aza mamaly ratsy ny ratsy. Na ny fanaratsiana,
fanaratsiana. Raha misy manaratsy anao, aza manaratsy azy. Amen. Tiavo izy. Amen. Amen. Vonina venao aloha. Vonina venao andeha amin'ilay lalana tery. Antaniny akaikinao vonina venao andeha amin'ilay lalana tery. Zany lalana hoentin'Andriamanitra raha lasana bavy mba ampitombo anao. Amen. Ho tonga anao fahamatorana. Kara misy manaratsy, toy ny tenin'Andriamanitra, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana. Amen. Ary aoko tsika raha misy fanaratsiana, aoko tsika hananatra an'izany. Amen. Ianona ne ohatra zao hoe, ianona ne ohatra zao hoe, aoko izay raha nabavy hoe tambavaka izy. Amen. Amen. Ndao raha nabavy hoentina, ndao raha lahy hoentina mbavaka, ampy zay. Amen. Ampy zay. Zay ny fitondran-tena maha-kristianina. Raha ohatra moa izy avelan'ny tompitranga mihitsy hoe sitraky Jehovah ny ampangidy firy azy, dia minofa misy planin'Andriamanitra ao. Fa ny fitondran-tenanao mangina. Amen. Fitondran-tenanao tsy manatsara ny tenanao ianao. Fitondran-tenanao tsy manamarina ny tenanao ianao. Avelao ny fanamasina no anangana anao. Amen. Avelao ny fanamasina molavola anao. Avelao ny tompa-molavolany any anatinao any. Aizanao mamela heloka. Amen. Aizanao mifamindra fo. Aizany tsirara iavy ny fanantony. Amen. Za tena miteny aminao mahery io azo fijaliana io. Teneny eo akaikinao mahery io azo fijaliana. Mahery io filazantsara io, tena mahery io. Fa rehefa ny olona no manaiky an'io lalana ny impossible lasa possible raha lasa nabavy. Ny zavatra sarotra indrindra ain'Andriamanitra no mahatateraka an'izany. Za tena manome voninahitra an'Andriamanitra fa ny zavatra tsy hitako rehetra tany amin'ny filazantsara taloha, mbola tsy inona re zany, mbola tsy nisokatra ny masom-panahiko, fa ao anatin'ity filazantsara ny azo fijaliana ity, tena misaotra ny tompo fa tena hitako ny fahakakan'Andriamanitra, hitako ny asan'Andriamanitra, mahita rahala mifankatia, mahita tena firalahiana marina, mahita tanora miova, mahita fiainana miova, satria nahoana mahery ny filazantsara an' Jesosy. Ny filazantsara an' Jesosy tsy saina no ovaina, fa ny fonao no kasihany, ny fonao no ovaina, fonao no amboariny. Amen. Amen. Ka ny zavatra rehetra entina hanamboarana anao. Ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka isika hisaotra. Amen. Fa ahoana izy, satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahiana. Amen. Eo anatrehan'ny zavatra miseho zany dia alao misaotra ny tompo. Amen. Araka ny teneniko tsy tamin'ny heriny hoe tsy le hoe aintsy ny dainy foana hoe zany ve aintsy ny dainy, zany foana, tsy zay tsony. Fa amin'ny fotoana ianao maheno zavatra, aleo misaotra. Amen. Aleo manginy, dia mitondra mbavaka. Vavao izy ho an'izay rehetra manenjika anareo. Amen. Na ivelany na anatiny na inona tsy zavatra seho an-tompitranga, mivavah ho an'izay rehetra manenjika anareo. Amen. Vavah, fampivavah mba ho sitrany anareo, mifanatona dia mifamela heloka. Amen. Amen. Ampy izay fanatsarana tena zay hoe za ohatrao, za ohatrao, dia ny ray koa manatsara ny tena, za inona tsy mahatonga mpivady ho tafaray samy manatsara tena. Ohatra n'le mpivady anankiray zay tonga tao pastera hono izy dia tonga le ny anao vavy miala tsiny fa vehivavy moa le niresaka zany, fa misy lehilahy koa ohatra zany. Tonga ny anao vavy, mivadiko pastera, ohatra zao, tsy mba ohatra. Sady mitomany izy dia ozy pastera, aoka aloha ajanony kely aloha e. Mba lazao indray zay mba tsara ataon'ny vadinao.
Tsy nateny ny anao vavy sady misy nikisina. Teneny fotsiny hoe izy aloha bôgôsy zay fotsiny mateny. Fa tao anatin'ny fony zany tena feno zavatra be. Feno alahelo. Tsy mahita ny planin'Andriamanitra intsony. Fa matoy io ny vadinao misy planin'Andriamanitra aloha hanamboarana anao. Amen. Tatraitsika lasa raha vao eritreretintsika victime tsika dia le mitomany foana ny ataotsika. Dia le malahelo foana. Fa ny fotoana amin'izay ianao tena misaotra anao tompo fa kizitombelona ny vadiko. Trerona foana ny vadiko. Ampianaro tompo ahazaka an'izany toetra ny vadiko zany. Amen. Ampianaro tompo hanafoana ny amiko. Ampianaro ity azy amin'io kizitombelona io. Amen. Amen. Zany ne Jesosy. Fantatrao ve Jesosy? Tsika nga mendrika ny tiaviny. Iza mendrika ny tiaviny eto? Io tiaviny. Tsisy. Fa tsy nasakana an Jesosy tsy tianao zany ka lasa anapavy. Halleluja. Halleluja. Izy akozy izy manome masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tsy hoe ny ratsy fanahy dia tsy asimo masoandro fa ny tsara fanahy misy masoandro eny amin'ny lohany. Fa na ratsy fanahy tahaka n'inona azy, na dia olona miteny ratsy azy, na dia olona manao tsinitsinina izy koa izay Andriamanitra omeny masoandro foana. Azay fitiavan'Andriamanitra zay koa no tian'Andriamanitra ho any aminao. Amen. Teneny eo akaikinao izay fitiavan'Andriamanitra zay koa no tian'Andriamanitra ho any aminao. Ireo izay manaratsy anao, ireo izay manao tsinitsinina anao, ireo izay tena manambany anao, manitsakitsaka anao, men'Andriamanitra fahasoavana ny anao ity an'ireny olona ireny. Halleluja. Halleluja. Teneny eo akaikinao Andriamanitra hanome anao fahasoavana ity ny olona izay manenjika anao. Azany tian'Andriamanitra hitombotsika mba hanana ny toetra ny Jesosy sika. Amen. Amen. Raha izay tianao ihany ozy izy ny tianao. Tsy mitovy amin'ny gentilisa fa tsika. Sa tsy marina zany. Marina aloha sa tsy marina e? Raha mitondra mofokasy ny vadinao zay vana chéri. Rehefa mitrerona nefa izy tonga dia tena vaoka ny fitiavanao tsy hiova tahaka ny fitiavan'i Jesosy. Meny tombo fahasoavana ny anao amin'izany. Ary zany ny vavaka atao isan'andro. Mba izantsika ahafahantsika mitombo ho tonga modely, ho tonga tahaka ny Kristy. Amen. Amen. Hanampy anao ny tompo. Raha izy teneny mihitsy ny akaikinao tena hanampy anao ny tompo. Teneny izy hoe fantatro ny andandalovanao hoe fa hanampy anao Jesosy. Hanampy anao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Mety mafy ny andalovanao androany fa ho hitanao ao aoriana kely ao. Amen. Ho hitanao ao aoriana. Saotranao tompony amin'ity, saotranao tompony amin'ile toetra ohatr'izao, saotranao ny amin'ile fanaovana tsinitsinina ohatr'izao. Ay za mihitsy ny tiana ho vaina Jesosy. Ay za ny tiana ho amboarina Jesosy. Raha tsisy an'ireny tsy niova. Misaora ny tompo. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe fanaratsiana ny fanaratsiana aza manao an'izany. Alao misaotra. Amen. Fa izany ny antsona anareo izay andova fitahina. Amen. Farany. Na iza tahita fiainana amin'ny sy androsoa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy, ary molony mba tsy hisy fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, ary aoka izy hitady fihavanana ka hanaraka azy. Amen. Maso ny tompo mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino fitarainana. Fa ny tavan'ny tompo tezitra ny mpanao ratsy. Ary iza no hanisy ratsy anareo raha azoto manao izay tsara anareo. Raha tahiny tondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra, aza matahotra tahaka azy, ary aza mangororo. Amen. Fa mahana masina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Amen.
Ozy izy hoe fanaiza na iza maniry te ahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany. Amen. Aoka izy aninona hoe inona ny tokoteny tamin'ny hery no moresaka momba ninona? Maninona ny lela? Maninona ny lela io? Ratsana kely ozy izay mahapetipetina atsika. Io ozy izy no isaorantsika an'Andriamanitra. Io koa nefa no anozonatsika angalatsika zay ino ozy izy? Zay natao araky ninona? Endrika Andriamanitra. Ka raha te hahita andro soa ianao, tandremo ny lela. Amen. 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 Teneny eo akaikinao, te hahita andro soa ve ianao? Tandremo ny lela. Tandremo ny teny aloky ny vava. Amen. Aoka mba ho teny pasoavana ny avoakanao. Amen. Aoka mba ho teny fampandrosoana amin'izay no avoakanao. Amen. Raha misy manaratsy anao, tandremo ny lelanao mba tsy hanaratsy azy. Amen. Angatao ny fanahy masina mba tsy ahafahanao manamary teny. Alao ny tompony hanamarina anao. Teny aminareo fa entsika zany fa ny miainana zany mila fahasoavan'ny tompo. Sa tsy marina zany? Tena petsaka ny zavatra ho andalovanao fa aoka ho tsaronao zao tenin'Andriamanitra zao. Eny zavatra etraka nga miara-miasa ahasoa anamboarana. Amen. Amen. Reto fotsiny misy sary tiako apotra amintsika. Tsy nety mipotra le sary. Tsy nety mipotra le sary. Fa sary aneritreritra fotsiny hoe zay moa zany le sary ny tetava. Misy an'le hitanareo le hazo reny. Hazo brut. Le hazo mbola voahazo. Le anaovana sary sikotra. Tsy maintsy miainga an'ireny sa tsy marina zany? Raha anao sary sikotra ianao dia tsy maintsy miainga ambolongana azo. Dia avy eo raisin'le mpanamboatra azy le izy. Sa tsy marina zany? Dia aty aoriana vao hita arak'ilay endrik'ilay hazo. Le zavatra vita zany na le produit fini. Dikan'izay zany ny fiainantsika raha vao nandray an' Jesosy sika dia tahaka an'ilay bolongana hazo aloha tsika. Amen. Amen. Zao anefa io bolongana hazo io Andriamanitra efa manana planina ho azy. Amen. Amen. Efa manana ny hevitra heverana azy Andriamanitra. Ka raha amin'iny bolongana hazo iny nohatra ny hoe jerety bolongana hazo ratsy. Andriamanitra efa manana planina ho an'iny. Amen. Amen. Tsy maninona fa bolongana hazo azo ao. Mety bolongana hazo koa ianao fa meteza ho amboarin'ny tompo. Amen. Apetrao am-pelantanan'ny tompo ny fiainanao. Amen. Halleluja. Ka rehefa volavolainy ny fiainanao dia lasa fanaka tsara tare. Amen. Zay ny zavatra tenena amintsika hoe rehefa mbola vao ny tompo zany eo ampanamboarana azy. Tsy tokony anamavo itsika ny raha lahantsika zay ny tompo eo ampanamboarana azy. Amen. Mety mbola misy toetra mivoaka ao, mety mbola misy zavatra miseho ao aminy, fa ny tompo efa mikarakara azy. Amen. Ohatr' zany koa ny tany, ohatr' zany koa ny mpanao tany manga. Miainga amin'inona ny tany manga? Miainga amin'inona ny reny vilany tany reny? Miainga amin'inona? Miainga amin'ny tany manga
raha jerentsika tany manga io dia ohatrany tsisy dikany. Tsy marina zany. Fa rehefa hoentsika ho an-tanan'ny mpanao azy, ho volavolainy, mety mafy fa rehefa mola volany, fa rehefa any ariana izy a, mivoaka volany tsara tare. Amen. Amen. Dia zao hoe, aoka tsy ho kivy amin'ny fanamboaran'ny tompo. Amen. Amen. Aoka tsy ho kivy amin'ny inona moa zany? Fifampikasoana. Zay mety vokatra zany. Fa manana fitondran-tena tsara dia ny famela heloka foana. Amen. Dia hitondra ny azy fijaliana foana. Amen. Tsy mampaninona na hoe tena tratra ny fanenjehana ianao hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia, fa ny hatsaranao foana zany. Amen. Indra fa ianao vao hanomboka hanompon'ny tompo na efa ela hanompon'ny tompo, fa tsy maintsy misy zavatra avelan'ny tompo hitranga foana hanamboarana antsika. Ka zay raha lasaina bavy ny tenin'ny tompo amintsika tsiraray avy. Ao tsika hitsangana hivavaka dia angataka amin'ny tompotsika